androany dia anao fampidikana mombany hoe fifanarahana ara-panahy. teneny hoe fifanarahana ara-panahy. ok be lehibe amintsika no mandova fifanarahana avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny dadabe sy bebe, fa tsy marara zavatra tsika. Misy koa amintsika reo isika ihany manamboatra fifanarahana ao antsika ara-panahy vaovao. Iresaka aminao ny mombamomba ny fifanarahana ara-panahy dia aka ohatra rehefa avy eo, ohatra fitahina sy ohatra ratsy amin'ny fifanarahana ara-panahy, dia avy eo izara aminao fomba fametrahana fifanarahana ara-panahy. Menina dawa ao amin'ny boky Samuela faharoa faharaka amby 20 hatramin'ny fahasivy. ao ianao Samuela faharoa faharaka amby 20 hatramin'ny fahasivy. Ary nisy mosary telo taona misesy tamin'ny andron'i Davida, ary Davida nanontany tamin'i Jehovah, dia hoy Jehovah avy tamin'ny taranak'i Saoly izay meloka no ny fandatsahana izao, satria namono ny Gibeonita izy. Ary mpanjaka napaka ny Gibeonita ka nanao taminy hoe ny Gibeonita tsy mba isan'ny zanak'Israely fa sisa tamin'ny Amorita, ary ny zanak'Israely efa niana taminy. Nefa Saoly nitady izay nielezany azy amin'ny firetan'ny fitiavany ny zanak'Israely sy ny Joda. Ary hoy Davida tamin'ny Gibeonita, inona no ataoko anareo? Ary amin'inona no anaovako fanavotana mba hitsofanareo rano ny lovan'i Jehovah? Dia hoy ny Gibeonita taminy, zay tsy mahazo mandray vola fotsy na volamena amin'ny Saoly na amin'ny taranany, sady tsy mba mahazo mamono olona amin'ny Israely. Ary hoy izy, koa ahoana no tianareo ataoko anareo? Dia hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka, ny lehilahy izay nandringana anay sy nikasa amely anay ho ringana tsy hitoetra amin'ny tanin'ny Israely rehetra, no avelao izy fitolahy amin'ny zanany atolotra anay haantonay ho an'i Jehovah ao Gibean'ny Saoly, ilay voafidin'i Jehovah. Dia hoy ny mpanjaka atolotra izy. Fa ny mpanjaka niaro amin'ny Mefiboseta zanaky Jonatana zanaky Saoly noho ny fianianana tamin'i Jehovah nataon'i Davida sy Jonatana zanaky Saoly. Amen. Ary mpanjaka nahaka azy Ola zanaky Rizpa zanaka vaviny Aya izay naterany tamin'ny Saoly, dia Arnosy sy Mefiboseta, ary Dimla zanaky Mikala zanaky vavin'ny Saoly izay naterany tamin'ny Adriela zanaky Barzena Meolatity, dia natolo teo anatanan'ny Gibeonita ireo ka nahantony ireo teo avona teo anatrehan'i Jehovah, ary niara-maty izy fitolahy samy novolony tamin'ny niandohan'ny fararano tamin'ny voalohany tao am-pijinjanany vary Ordea izy. Fifanarahana, mateny kely hoe fifanarahana. Misy dikany fifanarahana io tompoko, ary tena mentraika eo. Josoa toko fahasivy dia ahitantsika ny namitahan'ny Gibeonita any Josoa. Dia nifanaraka Josoa sy ny Gibeonita hoe zahay dia tsy hamono anareo mihitsy mandrakizay, fa zao kosa dia anareo ndray koa dia tsy mamono anay. Dia rehefa taty oriny, rehefa tamin'ny andron'ny Josoa zany dia taty amin'ny andron'ny Saoly amin'izay, dia nahita Gibeonita Saoly dia tiany le tanàna Gibeonita, dia novolony Saoly ny Gibeonita. Rehefa novolony Saoly ny Gibeonita dia zao ny zavatra nitranga, nisy mosary 3 taona teo an-tanànan'i Davida. 3 taona tamin'izany fotoana izany efa maty Saoly, dia efa Davida ny mpanjaka. Inoa le fahamarinana hoe Josoa nanao fifanarahana. Ino tsaka? Josoa nanao fifanarahana. I Saoly no nandika, dia Davida zay lazaintsika hoe olo-pahasoavana, le lehilahy miteny hoe fahasoavana sy famindram-pona anaraka, le olona izy tokana tamin'ny testamenta taloha ny aina tao ambany fahasoavana, izy no nizaka nivokan'le fifanarahana. Rahalasaka bavy, tsy hoe rehefa aty ambany fahasoavana ianao zao dia ilaza ianao hoe ka izay fifanarahana tany tsisy miatra amiko tsony zany, satria za zao efa tambany fahasoavana. Tadidio fa Davida nizaka nivokatry ny nataon'ny Saoly. Mariavy ianao.
zany hoe io fifanarahana ara-panahy io ka laskanabavy dia manakely foana eo ary ny covenant na hoe ny fifanarahana ara-panahy dia ambony no ny fahasoavana, ambony no ny fitahina, ambony no ny lalàna rehetra. Zay mahatonga hoe na ny famonjenanao ary ny famonjenanao tsy fahasoavana fa covenant, fanekena vaovao namonjenanao. Zany hoe raha vao misy covenant zany na olom-bovonjy, dikany hoe covenant dia hoe raha vao misy fifanarahana na olom-bovonjy ianao na jentilisa heringirina ianao na inona ny fivavahanao na manao sarin-doha ianao na tsy na inona fiatsika ataonao, tsy mifidy olona ny covenant. Fa zay fifanarahana tsy maintsy tanteraka. Ahoana tsara? Tsy maintsy tanteraka satria Andriamanitra mihitsy dia Andriamanitra ny fifanekena. Azonao hoe zany hoe na olom-bovonjy aka ianao dia misy karazana fifanekena. Raha nanao fifanekena tany ambony tany razambenao na ny dadabenao na ny bebenao na ny dadanao na ny namanao dia hitadidio fa miraikitra aminao koa io fifanarahana io. Ao hoe tahaka ny hoe Josoa nanao fifanarahana, Isaona no nandika, Davida no miarana. Koa zany Josoa nanao fifanarahana, Saula no nandika, nefa Saula amin'io ilay olo efa tsy ankasitrahan'Andriamanitra, Davida amin'io ilay ankasitrahan'Andriamanitra, Davida ilay olo-pahasoavana, kanefa Davida mbola mizaka ilay zavatra nataony Saula satria covenant fifanarahana ny dikainy. Maria avy ianao? Maria tsara avy ianao? Andaontsika hijery covenant be dia be. Genesis 4:4. Zao ny zavatra mitranga. Ary Jehovah nisy eo taminy tamin'ny aliny Isaka ny resahany eto. Ka nanao hoe izao ny Andriamanitra Abrahama rainao, aza matahotra fa mombanao ka hitanao sy hamaro ny taranakao noho ny amin'ny Abrahama mpanompo. Zany hoe Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama. Ahoana tsara? Andriamanitra nanao fifanekena tamin'ny Abrahama. Dia rehefa vita ilay fifanekena, ny zavatra fantatsika foana dia hoe Isaka nitsofon'ny Abrahama rany. Fankalasana mafy tadiavo ny baibolinao raha mahita ianao hoe Abrahama nitsotranao Isaka. Tsy nitsotranao Isaka Abrahama. Taoarinan'ny Abrahama ndraiky hamonoan'ny Isaka dia tadidio fa nisaraka tanteraka mihitsy Abrahama sy Sara, ary Sara niaraka tamin'ny Isaka. Azonao ve? Lalina loatra ve zavatra teneniko anao? Andeha lalindalina kely tsika satria zavatra lalina be ngesantsika. Menina? Fa zao nefa mifanarinana na dia tsy nitsodrano mivantana any Isaka Abrahama dia izao no ilay fifanarahany Abrahama sy Andriamanitra. Andriamanitra miteny tamin'ny Abrahama hoe za hitanao, hitany taranakao. Dia ina nataony Andriamanitra? Lasa Andriamanitra no ilay fifanarahana, no ilay convention tamin'Andriamanitra sy Isaka. Dia lasa indray Andriamanitra niseho tamin'ny Isaka dia nilaza taminy hoe Isaka, tsy noho ianao dia olona tsy nandray tsodrano fa izao kosa tsy nandray tsodrano ianao fa mandova fifanekena. Takatra ilay izy, tsy nandray tsodrano ianao fa ianao mandova fifanekena. Noho izany hitady hitanao tokoa amaro ny taranakao aho, tsy noho ianao fa noho i Abrahama rainao.
goavany zany antany ianao azao mandova fifanekena iny ianao avy amin'ny ray aman-dreninao. Aka ohatra faharoa indray tsika Samoela faharoa fa 7:7 misy lehilahy anankiray Mefiboseta ny anarany, zanaky Saoly, zanaky Jonatana. Ary no tonga teo amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonatana zanaky Saoly, dia niankoka sy nitsoka azy izy. Aroy Davida Mefiboseta, dia hoy izy ity mpanomponao. Aroy Davida tamin'ny Mefiboseta, aza matahotra fa asiko soto koa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao, ary ampodiko anao ny tany rehetra izay any Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Galasika nabavy Davida sy Jonatana dia mifanao fanekena teo anatin'Andriamanitra hoe hifampitsinjo. Rehefa maty Jonatana, maty Saoly, dia natsiavany Jonatana Davida dia ozy izy mbola misy singany any ve nitamingany Saoly ozy izy mba ho asiko soa, dia hoe mbola misy any Mefiboseta lay lehilahy kapila ao a Lodebar. Dia natsona Mefiboseta, dia inona miaina Mefiboseta? Mefiboseta tsy nanao soa ny Davida, Mefiboseta tsy nanao soa an'Andriamanitra, Mefiboseta tsisy tantarany tsara hitanao zay natao tao anatin'ny Baiboly, fa inona ny trangataniny? Satria izy taranaky ny olona ny fanaiky. Hoy fotsiny Davida hoe zao noho ny amin'ny Jonatana rainao dia ho asiko soa ianao. Teny kerinao kaikinao hoe lalàna ambony ara-panao e. Ao anatsara misy fifanarahana tao, dia najaina ny fifanarahana. Mefiboseta tahaky ny Isaka mandova fifanarahana. Za zany te ilaza ny taranakao dia andova fifanarahana, andova fifanarahana ny taranakao. Zay ny asaiko milaza fa tsisy katramina iray azy hivoaka ny taranakao, tsisy adalana iray azy hivoaka ny taranakao, satria mandova fifanarahana ny taranakao. Amen. Fifanarahana izy, fifanarahanao sy Andriamanitra. No tsika ka ohatra manaraka aina galasika nabavy tia ndray mpanjaka voalohany toko 1:1 ka hatramin'ny 7. Na 5:4 vakitsika. Mpanjaka voalohany toko 1:1 ka hatramin'ny 7. Ka dia hoy Jehovah tamin'ny Solomona, satria efa tonga ao am-ponao zao ka tsy notandremanao fanekeko sy ny didiko izay nandidiko anao, dia endahako afaka aminao tokoa ny fanjakana ka omeko mpanomponao. Kanefa kosa tsy ataoko amin'ny andronao zany noho ny amin'ny Davida rainao, fa rehefa mbi amin'ny zanakao vao endahako aminy. Enonao ve zany? Nefa tsy endahako avokoa ny fanjakana rehetra, fa mba omeko firenena ray ihany ny zanakao noho ny amin'ny Davida mpanompoka zay Jerosalema zay nofidiko. Zao milaza tsotra zao Andriamanitra amin'ny Solomona, satria ianao tsy manaiky izay ny fanekeny. Zany hoe Davida fanaiky tamin'Andriamanitra, fa i Solomona novadika tamin'ny fifanekeny. Dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Zao Davida, Solomona, zanaky Solomona, ianao dia mandovy avy amin'ny Davida rainao. Amen. Dia hoendahako ny fanjakana, fa izao tsy ho ataoko aminao le izy, tsy no ianao fa no Davida rainao. Fa zao kosa rehefa tonga na izy zanakao dia hoe soko aminy zanakao ny fanjakana no ianao. Fa izao kosa nefa no Davida dadabe dia tsy oravako izy rehetra, fa mbola zonako anankiray. Goavana ny zankalahy, goavana ny zanranabavy. Zany hoe ny taranaka Isaka zany
mitsinja zay nataony Abraham. Mefiboseta mitsinja zay nataony Jonathan. Solomona mitsinja zay fifanakena nataony Davida, ary ny zanaky Solomona dia mitsinja zay nataony Solomona. Manan-kely ny fifanakena. Tenekena akakinao manan-kely foana fifanakena ao. Inona tsoina hoe fifanakena na fifanarahana? Ny fifanakena na fifanarahana dia zavatra ataona olona roa na entité anankiroa. Aka ohatra tsika Davida sy Jonathan zao Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo dia ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia ahita ianao hoe mifanaiky Davida sy Jonathan. Fifanakena manaraka fifanakena vady manaka toko faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fifanakena eo olona mifanaiky. Afaka atao fifanakena koa olona sy Andriamanitra tahaka ny nataony Abrahama sy Andriamanitra. Genesis toko fahafito ambin'ny folo. Zany hoe afaka mifanaiky amin'olona ianao, afaka mifanaiky amin'Andriamanitra ianao. Amen. Fa mifanakena dia manan-kery foana. Dia milahatra amin'izay koa nefa ka lasaka nabavy. Ny olona koa dia afaka manao fifanakena amina fanaratsy. Gaga zao tsika hoe ahoana tsara zany. Ary be dia be ny olona manao fifanakena amin'ny fanaratsy. Mety hoe olona mifanao fifanakena amina olona misy devoly. Ho zakako aminao rehefa avy eo ahoana le fifanakena ohatrany hoe olona izay milaza nazy hipetrahany zavatra. Olona misy trombo dia mifanaiky aminy ianao dia lasa manao zavatra miaraka aminy ianao dia lasa mifanaiky nareo. Mba tena tiako tena hiaitsaka ianao goavana be ty zavatra ty, goavana be satria fiainana andavanandro mihitsy no ampianariko anao manomboka eto. Tena tiako tena hiainanao manana tombony ianao mandray an'ity afatro ty. Ahoana ny fifanakena? Lazaiko aminao hoe ny fifanakena dia afaka atao amina olona anankiroa. Jonathan sy Davida, Joshua sy ny Gibeonita. Afaka atao hoe olona sy Andriamanitra. Afaka atao amin'ny lehilahy sy vehivavy zay hivady. Ahoana le fifanakena? Ohatra aka ohatra be dehibe dia mitandrema amin'ny fiainana manomboka sao. Raha vao mifanao fifanakena ianao, manao contrat ianao amin'ny olona misy devoly dia mifamatotra nareo zay. Contrat na business efa tena business zao. Fantatra hoe io olona io misy devoly. Azonao ve? Avady ny antsoina hoe jentilisa sy ny misy devoly. Tsy ny jentilisa rehetra misy devoly. Mazava aminao ve zany? Rehefa miteny hoe jentilisa dia tsy pino le sara. Tsy ny tsy pino rehetra misy devoly, fa misy olona tena misy devoly mihitsy nefa tsy pino, ary misy pino koa misy devoly. Misy pino manao alleluia kanefa misy devoly, ary misy pino koa tsy manao alleluia mihitsy nefa misy devoly. Ny contrat ianao tsara. Raha manao contrat na business ianao, mitovy ny rang anareo sy le olona. Fantatrao fa ty olona ty misy devoly, kanefa ianao mifanaraka aminy. Tadidio fa natsoina hoe fifanarahana dia connexion. Inona? Connexion. Zany hoe mifanaraka ianao ifamatotra aminy. Azonao? Dia rehefa aka ohatra rehefa mitazona alika be ianao, ataoko hoe le alika le berger allemand be reny, ka tapoko hoe misy saka mandalo ka mivovoly alika anao ka manenjika an'le saka, fantaniko aminao voazonao ve le alika? Dia zay mahatonga ny olona rehetra, ny kristianina rehetra zay manao covenant na hoe manao fifanarahana amina olona misy devoly, dia zao ny zavatra mitranga aminy manomboka misy zavatra tsy voatazo intsony amin'ny fiainana. Ny antony satria le connexion ara-panahy, le connexion amin'ny olona mody hoe fifanarahana sominy atao, fa misy fanahy fampitohy ao, misy ainy
mifampitoy ao, misay mifampitoy ao zany hoe lasa connecté amin'ny olona ianao. Azonao ve? Azonao ve? Aka ohatra hafandray ary ty zao dia be dia be ny olona tratran'ity zavatra ty. Rehefa miasa ianao ka miasa eo ambany fahefan'ny olona zay naninao fifanarahana ara-panahy dia tafiditra ianao zany ao anatin'ny fifanarahana ara-panahy. Ohatra hoe miasa ianao amina olona anankiray na miasa amina olona anankiray ianao zay fantatrao fa olona mpanao tromba mpandehany aminadoany dia io lehibe ianao dia manaiky ianao hidinao ambany. Matoy ianao midinao ambany dia dikan'izay connecté aminy ianao zay ary zay zavatra ao aminy dia midinao aminao. Matoy ianao miantso anazy hoe patron dikan'izay mpiasany ianao zany. Zay teniko aminao hoe goavana be ty zavatra ampianariko anao ty. Mila mitandriny tsika pina. Ho teniko eo hoe mila mitandriny tsika pina. Mariavy ianao? Mariavy ianao? Iza ny lehibe ianao? Ainao zavatra mitranga ary hitoy ianao, hitoy amin'ilay teboka rehefa avy eo dia azava aminao bebe kokoa le izy. Aka ohatra manana anankiray ianao ndraiky koa fifanarahana ihany. Na dia tsisy zavatra soniavy na ty dia fifanarahana. Efa misy trano anankiray izay herinao hoe io trano io dia trano misy devoly. Io trano io dia nanaovana sorona. Dia ny olona atao dia minazy hoe misy zavatra ao dia mbola mipetraka ao ihany ianao. Dikan'iny nanaiky ianao ny hipetraka ao. Manindrona be loatra ve? Mila fantatra ao fahamarinana. Dikan'izay zany ianao hiditra ao anatina trano ianao izay tsy anao. Afa raha ohatra ka hoe nomeno ray aman-dreninao anao le trano, hoe omeko anao io trano io. Raha menanao le trano lasa ianao tompony dia afaka mandidy ianao zavatra rehetrarehetra ao ihany. Fa raha mpanofy ianao dia tadidio tsy manana droit ianao hanala zay amin'ny tompony. Mazava amintsika ve? Ny fipetrahanao manofa trano zany ianao ka ao anatina trano anankiray ka pasteur anakilizy nefa anaovana délivrance ekarasika nabavy eo amin'ny tompony fa tsy anao. Tenikeno akaikinao hoe amin'ny tompony fa tsy anao hoe tahaka ny Abrahama mandeha mivahiny any Egypte ianao amin'izay fotoana izay. Tahaka ny Ruth ianao mandeha mivahiny any tany lavitra ianao amin'izay fotoana izay. Tsy anao le tanàna fa pindrana ianao. Iza ny lehibe ao? Zay lehibe ao foana ny lehibe ao. Be dia be ny kristiana ny loharano mahatonga anazy rava fiainana dia ny trano izay hipetrahana. Mahatonga ny be dia be ny kristiana mahatonga anazy tsy mety mandroso mihitsy amin'ny tontolo akabolo dia noho ny lehibe. Fantaniko aminao, aminao moka ohatra ka manana maizy ianao, mahay ianao, ka miasany amina olona manao fifanarahana ara-panahy ianao, aminao moa ny influence rehetra tsy alefany any aminao. Asiny tsatroka ianao hoe ty olo ty dia tsy tafala aminay mihitsy. Ary lazy ianao hoe ka zapiny ka lasaka nabavy tadidio fa ny fifanarahana dia ambony lavitra amin'ny identité ianao. Ny piso sy ny tsy pino mitovy rehefa samy manao contrat. Raha vao contrat io dia mitovy foana na pino na tsy pino. Azonao ve? Aiza ianao mipetraka so dia trano misy fifanarahana. Iza ny olona miara-miasa aminao so dia olona misy zavatra tontolo ara-panao kanefa ianao manaiky miara-iasa aminy. Ifonako na dia mpiasanao ary le olona. Avefandroany na dia mpiasanao mampiasa olona ianao fa olona misy fanaratsy fa miomana ianao. Zaho mahita takan'olona anankiray izay nanana mpanampy izy tao an-trano. Rehefa tao an-trano le mpanampy dia izy roa mpifankaty be fa le mpanampy ina fa lazazy mpanao zavatra tena tsy mety fa milaza aminao
lay mpanampy tao an-trano nanakorotana anazy mivady ary nisaraka izy mivady. No lay mpanampy tao an-trano tsy mety nitombo mihitsy ny arabolan'izy mivady, ary tia nagaga rehefa te androkan'ilay mpanampy izy mivady dia tsy mahavita. Kaikay mialohan'ny ipetrahan'ilay mpanampy tao dia nanao zavatra ilay mpanampy nampifamatorana anazy taminazy mivady any, ka raha tsy natao délivrance izy mivady tsy afaka nandrokan'ilay mpanampy. Tandremo na ny olona miara-miasa aminao ao ambaninao na milahatra aminao na ny amboninao, raha vao manaiky ianao hiara-iasitsika na tsy hoe manaiky dia fifanekena. Mazava aminao ve hatreo? Mazava aminao ve hatreo? Be dia be mihitsy ny olona tsy fantany koa inona mahatonga amin'ity fiainana ity. Aka ohatra aminao koa aka ohatra aminao ny olona mivady amina olona misy devoly. Mivady ianao amina olona misy devoly, mifanaiky ianao zany iray iaina amin'ity olona ity. Za tsy miteny hoe za miresaka amina mpino zao afa tamin'ny taloha taminareo mbola tsy mpino afo zay, fa ho an'ny mpino tadidio rahalasaka nabavy fa Andriamanitra dia tsy mamela ny olony hivady amin'ny jeterisa. Fa kosa rehefa mivady kanefa nasapino ianao dia Baiboly dia mampianatra hoe masina ny lahy no mivady ary koa masina ny vavy no ny lahy. Azonao ve zany? Ianao zany alohan'ny anavadianao raha nabavy kely eo aza maika BMW manao pimpimp, aza maimaika amina olona manao pimpimp ianao, fa dinio tsara hoe ifanaraka amin'iza ny ara-panahinao. Aka ohatra manana tomobily ianao, anao le tomobily tia kotra mbola ohatra anankiray ka anao le tomobily kanefa ny olona ekenao hoe tia hoento ny tomobily menao azy ny lakile tsisy soni zany tsisy ninina tao, fa nalainao le lakile anao dia menao anazy hoe tia mba hoento. Nefa le olona misy devoly miteny aminao na anao ary ny tomobily iny any anaty antsany iny hoentanao na anao accident iny, satria nahoana nifanaiky tamin'le olona ianao. Teny kely akaiky hoe manomboka mihenjana hoe le izy misy zavatra kalasaka nambava mila fantarana momba ny tontolo ara-panahy, momba ny fifanarahana ara-panahy. Toy izao andeha somary aingana na dia goavana be ary teny fonako ty fa ho zakaiko aminao. Tandremo ny mihinana sakafo avy amin'ny olona misy devoly, na sakafo avy any amin'ny doany zany na sakafo nikarakaraina olona misy devoly zany. Tadidio zao teny zao raha lasaka nambavy zay ray vatsy rahaina. Ahoana mampiray antsika ny Kristy amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Rehefa miara misakafo amin'ny olona ianao dia tadidio fa ray aina aminy. Azonao ve le izy? Raha mamaky ianao ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia izao niararaka foana ny olona tao an-tanàna, acte 2:42, fa zao zavatra nataondrareo miara mihinana ny mofo izy satria nahoana rehefa miara mihinana ny mofo dia lasa iray ao amin'ny tompo. Ianao zany mieritreritra ina koa zay miara mihinana eo ve dia ahoana? Ka lasaka nabavy eo lalàna spirituel miara mihinana na hoe ianao mandray avy any amina olona zay fantatra eo fa misy devoly zao. Tandremo mba teneny kely hoe mila mitandrina hoe ahoana tsara manaraka koa sasany mampianatra no zavatra be dehibe amin'izay no mitandrina manomboka androany. Tandremo koa manao akanjo avy amina olona misy devoly. Tadidio zao zavatra zao rehefa mandeha teny an-dalana Jesosy dia ny olona nikasika ny akanjony dia sitrany. Rehefa mandeha koa Paoly Petera ny olona nikasika ny akanjony dia sitrany. Rehefa mandeha Paoly ny olona nikasika ny akanjony dia sitrany. Zany hoe ny akanjon'ny olona anankiray dia misy ny identité sy misy ny esprit ao anatiny. Ny onction tao amin'ny arona dia mikorina amin'ny somotra-kanjony. Zany hoe tahak'izay koa raha olona misy devoly zany ka alainao ny akanjony ka anaovanao dia miomana fa
avy aminy dia akao aminao zany ane kalasakana-bava manahirana ataoko hoe manahirana amin'le hoe mividy hoe akanjo flipy zay manahirana amin'io tsy fantatra hoe iza nanao an'io tany aloha tany misy karazana vehivavy alohany anaovany an'le akanjo tena lamina tena endy fa mahagaga mba nandeha ny tsena teny amin'ny flipy izy dia mividy akanjo teny dia fa sasana le akanjo misy orana le fofona fa izao le fofona ny ala fa le fanatan'le akanjo mijana avy eo le vehivavy niova be lasa vehivavy mandeha mitety lehilahy le vehivavy taitaitra amina lehilahy rehetrarehetra ny antony dia izao le akanjo nanaova za tena milaza aminao rehefa mandray ireny ianao dia atsofoy eo anaty rano dia sasao amin'ny anaran'i Jesosy amen tena sasao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reny fa tsy fantatra hoe iza nanao azy tany mbola itoy ihany ny olona manome vola zay anomezanao vola dia ifamatoranao ao anao ihany raha vao manome vola olona anankiray ianao dia tadidio fa mitahaka mifanaiky aminy ianao akoatra ny asa fanasoavana raha vao manome vola olona ianao mpimasy dia tadidio fa imenao iny tsy volan-tsimponina teny an-dalana fa rahanao sy ny fotoananao ary ny herinao iny zany hoe menao azy ny rahanao ny fotoananao menao an'le mpimasy ho connexion spirituelle tahaka hoe rehefa manome volam-panompon'Andriamanitra ianao na mikarakara mpanompon'Andriamanitra ianao dia connecté amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao dia tahaka izay koa rehefa manome vola ianao ny vola hoia dia connexion spirituelle be dia be amintsika manome vola fivavana ndahono misy anao ndraiky efa mila vola ohatrao naovana anazy dia manome ino mba manamanana fahasoavany manome kalasakana-bava tia nagaga rehefa misy mpanotra dia manotra le olona dia avy eo maky izy azy-tanana ny tena ilay le connexion aminao fotsiny tandremo zay omenao vola manao gadroany tena mena mafy be zany le kalasakana-bava mahatonga antsika manome be ny ampiangonana za koa mahatonga antsika manome mpanompon'Andriamanitra satria connexion io azonao ve amin'izay zay ao anatiny zay fahasoavana ao anatiny dia lasa mifindrany aminao koa amin'ny alalany hoe connexion misy karazan'olona tsy mahafoy manam-panompon'Andriamanitra fa na olona mpimasina zavatra zany dia mahafoy be dia be kalasakana-bava ho rava amin'izany ianao mifandraisa amina mpanompon'Andriamanitra mifandraisa amin'Andriamanitra zany manaova efa manao fanatra dia manaova be dia be mihitsy satria connexion amin'Andriamanitra misy olona milaza pastera ka izy koa zany ahoana koa zany fanarahana zany ka le zany hoe lisy angamotsy hoe raha ohatra ka tsy fananina dia tsy manana fahefana kalasakana-bava tadidio ny fifanarahany gibeonita sy Josoa dia ny fitahany gibeonita Josoa ahoana tsara fa izao na vao fitakary rehefa nandray dia nandray tahaka ny vehivavy any io tsy vao fitaka dia be voka fa rehefa be voka dia be voka ka tsy maky le zany tsy fa tena mba vao fitaka tsisy fitaka zany io safidy le izy azonao ve zany mahatonga ny olona sasany tsy mahatantena rehefa mitoro-teny satria za mahitsy ve nefa le izy tonga dia mazava aminao le izy zany hoe afafahotrany tananao ka tonga dia mazava aminao le izy manomboka androany zany mitandreny ianao amina fifanarahana ara-panahy amen aza miakanjo zay akanjon'olona rehetrarehetra hoe tahianany ty tonga dia alaina tonga dia tonona koa zany mety le couleur mety ety le couleur fa le esprit tsy mety ka tsy marina ve zany rehefa manao zany rehefa misy olona manome sakafo anao ka tsy mandesy lahatra anao le olona dia masahi manao tsia azonao ve fa zay matematykambo anao ianao matikena maso io dia ho fatalefanao ambadika koa ianao
ao anatin'ny tontolo ara-panahy rahasanabavy tsy misy sankisanky rehefa fifanarahana dia fifanarahana manoka androany zany miova ny fomba fanaonao tena mena mafy be ary manasanao hitsangana ankehitriny any mazava aminao iny izy teo aloha tiako akiponao masonao dia mivavahinao teneny hoe tompo amin'ny anaran'i Jesosy raha vaky sy fifanarahana ara-panahy rehetrarehetra ka manakely amin'ny fiainana tonomboko ny fifanarahana tamin'ny rany Jesosy Kristy ilay fanekena vaovao zay manakely amin'ny fiainana apetrao ambony lohanao tananao dia teneny mihitsy raha vaky sy fifanarahana ara-panahy rehetrarehetra tonga tamin'ny fiainako sy ny fianakaviana no miantony maro samihafa tsy voatatany dia raha vaky zany tsisy manakely amin'ny fiainako zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta raha vaky manako zany fefa an' Jesosy azao tsy manakely tsony fifanarahana ara-panahy rehetra vavahinao ankehitriny dia teny hoe Jesosy io raisiko ilay fanekena vaovao amin'ny rahanao ankehitriny manadio any manoka ilay tampon-dohaka hatrany fanadiako manadio tantarako manadio ny amiko manontolo zay fifanarahana ankoatran'ny rahanao Jesosy io dia tsy manakely amin'ny fiaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta fa tonomboko fa olom-baovao olona madio amin'ny fifanarahana ara-panahy ankehitriny zay fifanarahana natao ray aman-dreny tsy manakely amiko amin'ny anaran'i Jesosy tonono zany lazao zay fifanarahana natao razameko tsy manakely amiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta lazao zany vavahy ianao tena hoe tsisy manakely zany amin'ny anaran'i Jesosy tsisy manakely amin'ny anaran'i Jesosy fa olo-baovao olo-baovao misaotra Andriamanitra misaotra ny fahasoavana androany raha hiditra amina délivrance teneny mihitsy androany raha hiditra amina délivrance dia ho afaka amin'ny fifanarahana fanaratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta misaotra tompo